Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ireo olona izay voatarika hiaraka na hinamana aminao noho ny hatsaranao ivelany ihany, na koa noho ny hatsaratarenao sy ny hatsaran'ny bikanao fotsiny ihany, dia mety tsy ho eo anilanao. Andao anao ndray andro any satria hiova ny fahitany anao, tsy toy ny teo aloha intsony. Eny, mety miova avokoa ireny rehetra ireny, fa ireo olona izay voasarika kosa hiaraka aminao noho ny hatsaran'ny toetranao, tsy misy fihatsaram-belatsia avy ao am-ponao ao. Ireny olona ireny dia tsy hetsara velatsia aminao ihany koa, tsy andao anao na oviana na oviana. Anisan'izany ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra, ary mandrakizay mihitsy aza ny fitiavany antsika. Tsy mba mijery ny endrika ivelany fotsiny izy, satria mitovy avokoa sika rehetra eo imasony, fa kosa mijery izay tena ao am-pon'ny tsirairay avy Andriamanitra. Inona marina no ao am-ponao ao? Inona marina no manosika anao ity olona anankiray na ity zavatra anankiray? Fantatra Andriamanitra sy voadininy tsara trany anatin'ny folalintsika any izany. Noho izany, aza mamitaka ny tenantsika isika, aza mamitaka ny hafa ihany koa, ary aza mihatsara velatsia amin'Andriamanitra fa tsy misy zavatra izay tsy hainy na inona na inona. Aleo ary miara-miombon-kevitra amin'ny Davida araka ny vavaka izay nataony ao amin'ny Salamo 119, 9 sy ny 7, ny 10 sy ny 12. Raha tiantsika miaraka amin'ilay sakezantsika izay mahatoko mandrakizay, dia izao ny tonom-bavaka ataontsika manao hoe: indro fahamarinanao am-pony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afina no ampafantarinao aho. Diovy isopa ho afam-pahotana dia adio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Amorony fo madio Andriamanitra, ary avaoziorina marina no fanahiko ato anatiko. Aza manary ahiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Amen. Kristy. Lalandra
reo fomba ratsy zay ny ainako tsy verenako efa lenikio toko o amorony fo vaovao reo toetrako trakaro omboko avavoko ambony azo fijalianaory jesopamonjy io omba ampio ao kambatoano fa sy efako irery zao faniriko iza reo toetrakaro omboko avavoko ambony azo fijalianaory jesopamonjy io omba ampio ao kambatoano fa sy efako irery zao faniriko iza AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 amorony fo madioa amorony fo vaovao atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra amin'ny fifaliana indray ny mbola rahantsika atao anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao miaraham-pandrehetra tsy maty foamanaina no mifamindrampon'andriamanitra dia miraharantsika andray soa amin'ny fanarahana ny fandaharana ny zavaboarin'andriamanitra manontolo hatramin'ny goavana indrindra ka hatramin'ny bika indrindra dia tsara ny ahatserovantsika fa samy mitoro ny voninahitr'andriamanitra ilay namorona azy avokoa rendrehetra ireny mitoro ny fahendreny ihany koa andao anesika hamantatra tsaratsara kokoa ny mahakasika ny retsim-pandre ny maso no fatarintsika voalohany ny fahitana no isan'ny tena iverin'ny olombelona ho manan-danja indrindra amin'ireo retsim-pandre 5 afaka mahita isika amin'ny lalan'ny ati-doha fa eo amin'ny biby no ndeha ho resahana misimisy kokoa amin'ity ity amin'ireo biby misy azon-damosina mba fantatrao moa fa ny baleine bleu na trozona manga no anisan'ny manana maso lehibe indrindra ka eo amin'ny 5 cm eo ny savaivony fa ho an'ireo tsy misy azon-damosina kosa dia ilay biby antsoina hoe kalmar no manana ny maso tena lehibe indrindra izay mirefy eo amin'ny 5 cm eo ny savaivony mitovy amin'ireny lovia lehibe ireny izany ny mason'ny bibikely na ny insekta kosa indray dia maso kely be lehibe no mitambatra ho masony ary ny fitambaran'ireo no ahafahan'ireny bibikely na insekta ireny mahita sary feno tena matalanjona ankoatran'izay maso lavitra ray tena marina tsy salasalana ny mason'ny voromahery
afaka mahita bitro iray any mielanelana 2 kilometatra any a ny voromahery. Zava-dehibe tokoa ny maso a, mila kolokoloina tsara izy io. Zava-dehibe ny fahitana fa tsy latsa-tana amin'izay koa nefa ny fandrenesana. Tahaka ny fahitana ihany dia afaka mandre ihany koa isika amin'ny alalan'ny ati-doha. Inona indray ary ny tsara ho fantatra amin'ny fandrenesana? Mbola iresaka ny mahakasika amin'ny biby ihany sika. Amin'ny biby dia ny vorondolo no iray manana fandrenesana malady indrindra raha izay no azo ilazana azy. Satria tokoa mantsy eo amin'ny toerana iray izay mety tsy handrenesan'ny olona notina mozika afa-tsy iray monja, ny vorondolo dia afaka mandresy sy manavaka notina mozika samihafa hatramin'ny 10. Izay ilay hoe manana fandrenesana malady tokoa ny vorondolo. Araka ny fandiniana dia ny rafitra nanovan'Andriamanitra ny sofin'ny vorondolo no ahafahany mamantatra marina ny fiavian'ny feo. Izay ny fototry ny fahafahany miremby na mihaza ao amin'ny maizina. Efa planina nataon'Andriamanitra iaina ny vorondolo mihitsy izay. Ny ramanavy indray, manampy ny mason'ny ramanavy dia ataontsika hoe mijery amin'ny alalan'ny sofiny ihany koa izy. Ahoana moa izay hoe mijery amin'ny alalan'ny sofiny izay izy? Ao anatin'ny alina, ny feo izay mielina mitsambotra amin'ny toerana izay kapokapohon'izy ireny, dondoniny izany, dia miverina ao atsofin'ny ramanavy izay. Ary dia ny ati-dohany no manome endrika n'iny feo iny. Dia manome endrika n'iny feo iny ho sarina toerana iray, dia any izy ireo no manidina. Any ny toerana lehany. Tena mahagagy, izany no mitoro ny fahendren'ilay mpaharina haro izao rehetra izao. Tsy misy tonga ho azy fa nataony aneo ny voninahiny avokoa, izay mendrika ihany koa fa tsika olombelona andro aman'alina. Raha amantatra ireny bibikely antsoina hoe insecte ireny indray sika eo amin'ny lafin'ny fandrenesana, matetika dia tsy hita any amin'ny faritry ny lohan'izy ireny ny sofiny, fa aiza ho ianao? Ho an'ireo bibikely sasantsasany izao tahaka ny valala dia hita eny amin'ny tongony ny sofiny. Izay no ahafahany mivelona araka ny namoronan'Andriamanitra azy. Noforoan'Andriamanitra ho tonga lafatra ny tsirairay. Dia samy mankasitraka n'ilay Andriamanitra namorona sy manome voninahitra azy mandrakariva. Dia izay koa ary aloha ny fandaharantsika tamin'ity androany ity zohanitra ny nanomana sy nanolotra ny tsara ho fantatra ho anao. Ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Antokobira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Raikyo malalo Enoi ti vavako Ti zaulai sanakadala Nanalavit sana
ataoko avo ko izay ratsy izay nandrarana fa ny liba sy nampirafy tamin'izao tontolo izao tsy moevery koakory izay mety afarana ny foka ary ny kioka tsy mba mievitsana simonao zay panota tena ratsy toko pangala trasy pifosa tompo anindrafo ianareo zay nahita ireo ratsy nataoko ampire mba ho tafita ka mba mivavaoa. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. andinika aloha hevitra lehibe anankiray isika dia tsy inona izany fa ny finoana
araka ny anehoany ny Genesis 12:1 hatramin'ny 7 azy. Zava-dehibe amin'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra ny finoana. Raha mijerytsika ohatra ao amin'ny Hebreo 12:20 ny 9 dia izao ny voalaza momba izany. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mario tsara le teny hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ity finoana ity. Ny olana nefa ny dia izao, raha vao miresaka finoana zany tsika dia afangaron'ny olona amin'ny rafim-pandaminana sy ny anaram-piangonana io resaka finoana io mazana. Petraka ara ny fanontaniana amin'ity an'io ty hoe fa inona marina moa ty finoana ity e? Ny azo antoka aloha dia izao, raha mijery amin'ny bokin'ny Genesis tsika dia manana an'io finoana io i Abrahama, ary voalaza fa nisaina ho fahamarinana izany. Ao amin'ny Genesis 15:1 dia izao ny voalaza, ary nino ny Jehovah izy ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ny Hebreo 12:1 dia milaza fa ny finoana dia fahitana. Ny Jakoba 2:4 kosa indray dia manatitra antitra fa asa izany. Raha vakitsika le Hebreo 12:1 teo masy dia izao ny voalaza hoe ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahitana ny finoana, fahitana ny amin'izay lazain'Andriamanitra. Ny Genesis 12:1 dia mampiarihary fa nanana izany fahitana izany i Abrahama, ary maniry koa Andriamanitra raha toa ka hananantsika rehetra izany fahitana izany ao amin'ny fifandraisantsika aminy. Izao ny voalaza amin'ireo Genesis 12:1 sy ny 4 ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. 4 dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy, ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Nanome baiko an'i Abrahama Andriamanitra mba handao izay rehetra na izy azy, na izy ny fiainany hatramin'izao, ny taniny, ny fianakaviany, ho any amin'ny tany, any amin'ny toerana izay asehony azy. Dia nandeha tsy nisy ady hevitra, tsy nisy ady varotra i Abrahama na dia efa lahy antitra aza. Satria Andriamanitra no niteny dia azon'i Abrahama antoka fa marina izany ary ho tsara ho an'ny fiainany ny fankatoavana izany voalaza izany. Ny finoana izany raha atao amin'ny teny tsotra arak'ity Genesis 12:20 ity dia tsy inona fa lay fahitana sy fahatokiana ny amin'izay lazain'Andriamanitra, ary fanatanterahana izay lazainy, fanatanterahana ny asa izay takiny izany fahitana izany. Ny teny Andriamanitra dia nakatoy Abrahama. Eo izany le hitantsika hoe ny voalohany ny finoana dia fahitana, ary izay fahitana izay dia miteraka asa, satria nakatoa avy hatrany nanatanteraka an'izay voalaza i Abrahama. Zao mantsy ny voatantara ao amin'ny Hebreo 12:7 momba an'izany. Finoana nakanesan'i Abrahama rehefa natsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo no lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana ny vainianany tany amin'ny tany no lazain'ny teny fikasana. Tatsika amin'izany fa finoana dia fahitana arahinasa, raha ny Genesis 12:1 sy ny manaraka ireo no jerevantsika. Fa inona ny vokatry ny finoana zany? Ny Genesis 12:1 dia maneho zavatra maromaro
ny 13 aloha de zao ny zavatra teneniny hoe ary hita zay manisy soanao a fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Vokatry ny finoanana nanany nanany Abrahama de nita azy Andriamanitra ary mazava ho azy tsy Abrahama ihany fa mita zay rehetra mino azy ihany koa Andriamanitra. Ny faharoa dia tsy hoe mita fotsiny izy fa manome teny fampanantenana ihany koa ho an'izay manana zany finoana izany. Ny Genesis 12 indray no ahitantsika an'izay ny 9 sy ny 7 dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao no omeko ity tany ity. Tsy hoe nahazo fitahiana fotsiny izay manana finoana fa nahazo teny fampanantenana ihany koa. Ary mba inona no setriny zany avy amin'ilay olona zay manana finoana. Amaranantsika azy ny ohatra zay nasehon'ny Abrahama. 7 dia i Abrahama de nidera sy nakalaza ary nanompo an'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Genesis 12 tapany 2 sy ny 9 de nanorona alitara teo izy ho an'i Jehovah zay niseho taminy. Ary nifindra ny ala teo izy akany amin'ny tendrombohitra tsinanany Betela ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela teo andrefany sy Ai tao atsinanana. De nanorona alitara teo koa ho an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Andriamanitra mita zay mino. Andriamanitra manome teny fampanantenana ho an'izay mino. Lay mino kosa tahaka ny Abrahama dia makalaza, midera, manome voninahitra ary mivavaka amin'Andriamanitra. Ny fanoriako ry mpiaina ajaina dia tsy Abrahama ihany no anan'izany finoana zany. Finoana tena izy arak'izay lazain'ny soratra masina izay fa ianao io koa anana finoana velona ary ireo fitahiana rehetra, ireo teny fikasana rehetra izay nataon'Andriamanitra ho an'i Abrahama dia mba ho anao sy ny taranakao ihany koa. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra o rainay tsara indrindra ny an-danitra, te hisaotra sy akasitraka anao indray zahay ny amin'ny fitahiana manokana izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Dia nafahanay nahandreny teninao, nanana tompontsoa iaino anao ny teny taminay tamin'ny alalan'ny fandinihana ny bokin'ny Genesis 12:1 hatramin'ny 7. Saotra indrindra tompo ny amin'ny fahazava-tsaina sy ny fahamarinana izay nomenao anay ny amin'ny finoana. Dia tsy inona izany fa lay fahitana ny amin'ny sitraponao sy ny hetsika ny asa izay taterahana mifanaraka amin'izany fahitana izany. Tahaka ny Abrahama tompo dia mba omeo anay ny anana izany finoana izany ary mba hisao ihany koa tahaka an'izay nataonao tamin'ny Abrahama mba ho fahamarinanay izany. Ampitombo isan'andro san'andro ny finoanay ary tezao amin'izany zahay mba ho zatra mifandray aminao eo amin'ny fiainanay ary ireo teny fampanantenana, ireo fitahiana izay nataonao tamin'ny Abrahama dia mba ho anay ihany koa izany. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy anay izany vavaka rehetra izany. Sotra ray io. Amen. Devarinany miondrikany ko rasendra yaram-pavorina lehibe aoko fantatra ho fanifamboizam-po de mampibitaka le ratsy dao andeha satria raho avy
madiony Jeso Kristy fizanino hamonjeniana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampanateny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tano mafiny finoanao lay finony izay nomeny Jesoty aoka hotadidinao zao teny ambarizao ninonino na mitranga matoky ny fanahy masinano ambe ampiatranoy mba hiaro sy anome fiadanam-po fantatrahoko rehefa Jesosy tsy mafoy mivavaka ho anao eo amindratsy to satria raha avy tsy hoelindray Jesosy finonany jereny asy anao ka tano mafy izay anananao zay vandrenisanao ka mibeba piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino hamonjeniana satria raha avy tsy hoelindray Jesosy finonany jereny asy anao ka tano izay anananao zay vandrenisanao ka mibeba tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino hamonjeniana tsy mianara-piangonana no hotazominao filay finona madiony Jeso Kristy fizanino hamonjeniana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Faly miraba ny ankonana rehetra mpanaraka ny fandaran'ny feo ny fanantenana na ny radio adventiste raisam-pirenena amin'ny teny malagasy ny namanao Eliandre Amitanso. Tsara ny manao antso amintsika tanora fa tsy natao an'ny mpivady irery ity fandarana ity fa natao an'ny fianakaviana manontolo. Dia ny mbola tanora isika dia mila mianatra ny tokony ho endrika izany hoe fiainam-pianakaviana mirindra izany. Tsy maintsy misy ny olana fa hafa mihitsy ilay hoe manana tanjona tsara sy ny miezaka mba ampilamina an'izany meloa. Tsy rehefa manambady ianao vao hianatra an'izany fa dian'izao isika tanora dia mila mahafantatra izany atao hoe fiainam-pianakaviana izany izay hidirantsika aoriana kely ao. Ka dia manasa antsika hanaraka tsara koa ity fandarana ity ary hanaraka ireo torohevitra izay zarainento mizara anao taonay manamora ny fahafahanao mahatakatra ny tianambara fa ny hevitra rehetrarehetra dia betsaka ny tsy avy aminay fa avy amin'ny mpiaino natao zaraina amintsika rehetra mba asoa isa-tokantrano indrindra fa amin'izao andro miasarotra dia miasarotra izao. Amin'ity an'io ty ary dia omenantsika indray ny tsy ambaratelo ny fahombiazan'ny fiarahamonina ao atokantrano ao indrindra fa ho an'ny mpivady ary mbola tsy pihana ihany fa tsy ho an'ny mpivady rery fa ho antsika tanora
itila izy tadiavo zay tia ny vadinao dia ataovy ary ataovy hatrany dia tadiavo zay tsy tia ny vadinao ka aza atao intsony azo ampiarina tsara zany a ary hianarana dia ny mbola kely isika dia ny mbola tanora isika misy teny malaza ao amin'ny Matio 7:12 zay rahantsika rehetra eo anivon'ny fiarahamonina dia milamina ny fiarahamonina na ho atokantrano na eo amin'ny mpiray tanàna na mpiray tapo na ny mpiara-mianatra na ny mpiara-miasa ny Matio 7:12 koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany. Averintsika indray mandeha ninona tianao ataon'ny hafa aminao dia mba ataovy aminy loha ataovy aminy dia ho hitanao fa hiverina aminao zany. Mila mianatra an'izany isika ankizy, ny mpianadahy, ny mpirahalahy, ny mpirahavavy ao an-trano ao. Zay tsy tianao atao amin'ny tenanao, aza atao amin'ny zandrinao, aza atao amin'ny zokinao, aza atao amin'ny rahavavinao na ny rahalahinao. Fa zay tianao ho ataony aminao kosa dia ataovy aminy, dia ho hitanao fa hirindra ny fiarahamonina. Dia ny mpivady ny tokony amin'ny modely voalohany makasika an'izany. Asa raha vao marikitsika isika zay mpiara-mianatra eto fa melohan'ny fanambadiana, zany hoe anatin'ilay fifamofona dia samy mitandrina tsara daholo na ny lana ny vavy. Manao zay rehetra azo atao mihitsy ny mpifankaty mba ho tena ny tsara indrindra no atolotra n'ilay olontiana. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy io amboarina tsara na ny endrika na ny bika na ny fitafy hatramin'ny fiteny dia fa tena na tsara mihitsy. Rehefa iona dia fa homanina miloha mihitsy ny resaka zay ho atao mihitsy zay tsy isian'ny olana fa ny tsara indrindra no ifanomezana. Ary tsara zany dia tena milofo fatratra mba ahitan'izay tian'ny ankilany, mba hanomezana azy zay rehetra irin'ny fony. Fa aorian'ny lanonam-panambadiana sy ny vola tantely dia asa mety mihevitra angamba ny mpivady fa tsy mila manao zavatra miavaka ho an'ny vadiny tsony na ilay olontiany tsony dia niova tanteraka. Misy mpanoratra anankiray izay ny teny tahaka an'izao hoe amin'ny ankapobeny ony dia eo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 9 bolana eo amin'ny ankapobeny ny faharetan'ilay fitiavana mafana rehefa avy mivady, fa aorianan'izay mandra-pahafaty dia ny fifandeferana tsy maintsy ekena no iainana. Dia eo no mivoaka ilay hoe tokantrano tsy ahaky, ny tokantrano fiafiny, iareto fa iaretan'ny olona rehetra sy ny sisa. Tsy misy mahavatena intsony, velomatreo ny orokoroka madinika, ny kalain-kalain, ny fiteny mamy efa ny fantenana fonombola mpifamofo nanjary tsy hita intsony. Ary misy amin'ireo mpanoratra sy ny mpandinika ny mahita fa betsaka amin'ny mpivady no mieritreritra fa efa tsy afaka misaraka intsony fa efa vita ny soram-panambadiana sy ny mariazy. Ka noho izany tsy ilaina intsony maneho fihetsika manokana mba hahafahana maneho fitiavana mitahiry an'ilay hafanana izay nisy teo aloha nandritra ny fifamofona. Tena fahatsoa-kevitra lehibe zany. Satria vokatra zany dia miasimba ny fifandraisana ao atokantrano ao. Miasimba. Lasa diso fanantenana mihitsy aza ny andany sy ny ankilany. Sanatria ve ohatry ny mandeha ho azy mihitsy ny fananana n'ilay fisainana zay noresahan'ny mpandinika teo hoe efa vita ny mariazy efa ay ianao ary za koa anao zay ataontsika tsy maninona tsony. Tena fahatsoa-kevitra lehibe zany. Efa andresana tamintsika fa ny antony voalohany mampisaraka ny mpivady araka ny fandiniana natao dia tsy resaka hafa fa ny tsy fahaizana mifandray. Zay no antony voalohany, ny tsy fifehezana ny fahaizana mifandray. Dia mandeha ho azy ny antony hafa. Misy olona mahay mifandray kokoa ny velany ihany
dia lasa mifandray amin'izay na ny an-dany sy ny ankilany manjary manana namana hafa izay ifandraisana am-po kokoa hifampizarana ny manta sy ny masaka kokoa any velany ihany mety ho any ampiasana any mety isika efa mahafantatra ny fisian'izany toejavatra izany dia mivoaka amin'izay le hoe zana nambady olona tsy sahazara angamba ny misaraka mety aminay tena tsy hitako mihitsy ilay toetrany tamin'izay mbola ny famofo fa rehefa nivady izay vao hitako ny vandravandra teo ilay izy ny marina dia najanona ilay fifanolokoloana ra-pitiavana nandritra ny fifamofona fa raha ny tohizany izany dia ho afa-tanteraka ny zavatra nisy ary ny voamaika ny zava-doza aza dia manomboka mifanorysory amin'ny fanaovana zavatra izay fantatra ny tsirairay fa tsy tia ny tsirairay atao aminy dia mivoaka tsy kelikely ny fiteny maharary izay tahaka ny rano latsaka tany tsy azo rofina intsony kanefa miteraka areti-po mikiky tsy kelikely na amin'ny andaniny na ny ankilany dia voatery koa manamarina n'ilay teny izay efa navoaka zany dia mandeha ho azy eo amin'ny maha-olombelona ao anatin'ny fifandraisana ilay teny izay navoaka natao anatin'ny atezerana natao anatin'ny hafaliana dia hamarinina rehefa aveo fa tsy alana tsiny hoe miala tsiny fa tsy nety ny teny nataoko anao iny tena mifona isika koa moa dia mieritreritra fa manambany atsika ny mifona tahaka an'izany dia maika mitombo ny antsana manelanelana ka atamin'ity anety izany dia mazava izay torohevitra izay mifototra amin'izay voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy laha ny andro ho tenin'Andriamanitra io fa maika manana ny toerany mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra aza amin'izao andro misy antsika izao ary amafisina fa tsy ho ampivady irery ity torohevitra ity fa ho atsika rehetra ny zanaka ny tanora mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpiara-monina Matio 7:12 ary tokony atao tsenjery mihitsy koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany amin'ny fomba hafa dia misy fomba itenenana azy hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa ary izay tianao ataon'ny hafa aminao dia ataovy aminy aloha fa hiverina aminao izany ary hiverina aminao be diabe tokoa raha mbola kely isika no mizatra an'izany raha mbola tanora ny ampianarana any isika no mizatra an'izany ry zandrisany dia ho hitanao fa omora aminao ny miaina amin'izany rehefa mitombo ny taonanao ao anao iny ten'Andriamanitra zaro amin'ny lalana tokony alehny ny zaza fa na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany raiso ny andraikitra ho antsika tanora aza miandry ny hafa aza manilika amin'ny hafa fa ny ho avinao dia miankina aminao ny fanapa-kevitrao mety tsy nety ny fanabiazana ny raisina fa tsy fialantsiny izany ahafanao manamarina ny tsy fahombiazanao amin'ny ho avy raiso ny andraikitra tsy ianao rery akory no nahita fanabiazana tsy nety tsy tanteraka raha teo koa ny ray aman-dreny izay ny taiza ny faniliana tsy azonao ianteherana hiantoka ny ho avinao fa raiso ny andraikitra ka rehefa misy torohevitra mahasoa tahaka ny tony izay no zarainy namana ary zaraina amintsika rehetra dia avy dia izao ampiarina amin'ny-bavaka aza mangatakandro manomboka amin'ny zavatra madinika kely no ampiarana an'izany hoe izay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa ary izay tianao ho ataon'ny hafa aminao ataovy aminy aloha tsy mamenatra manao dingana voalohany manomboka amin'ny zavatra madinika eo amin'ny fiainana be diabe no hafahana manao an'izany dia izay koa no namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity alefaso foana alefaso tsy mitsahatra ireo torohevitra hitantsika na ny ainantsika na hitantsika tamin'ny boky na tamin'ny internet na tamin'ny facebook fa vonona izay ny zaran'izany amin'ny rehetra asoa ny rehetra ary ampilamina kokoa atsara kokoa ny fiarahamonina manomboka ao tokantrano ao ary mivelatra any ivelany eo anivon'ny firenena manontolo
ny ilarana telefônina ahafahanao mizaran'izany dia tsy miova raisoary 034 06 797 62 033 07 170 70. tarika kara miteny no tiako tsy hoe fana iniko fa ny fitiavanano mibako ny fosisaiko miarany mifankaty ninonino na hiatra na faly na ory na hitsalisy ahantra Nisasa nitinau nutina yanu manda kizai itambatriza haifa natambatra uira nisitra uatau kaizai mutariketra tikuizi saditi AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaotra ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa afaka nianatra loha hevitra lehibe nandritra n'izay andro vitsivitsy izay dia ny mahakasika ny nandresen'i Kristy ny fahafatesana. Izany ny fahavalo farany ho resena, ny fahafatesana. Ary naseho an'i Jesosy fa izy ny manana ny lakile ny fanalahidy ahafahana mampiditra antsika amin'ny fiainana tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy vahaolana akoatra ny eo amin'i Jesosy Kristy eto amin'ity tany ity. Betsaka ny fisandohana mandeha fa ianao raha toa ka tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy dia izy no hanoranao ny marina. Raha tena tia azy ianao, mivavaka amin'ny fonao rehetra ianao, na nahita fianarana ianao na tsy hoe ampafantaro ny marina dia ho asehony ianao izany. Ataovy izay atonga mba handia amin'izany fiainana tsy misy fahafatesana izany Jesosy eo indray androany. Ho ataony ho anao izany, angatao fotsiny izy hanokatra ny sainao, na iza ianao na iza. Nandresy ny fahafatesana ho aso ho anao Kristy. Ary santatra izay efa nodimandry ka nitsangana tamin'ny maty izy. Tahaka an'izany koa ireo olona maro izay natsangana niaraka taminy. Zava-dehibe ho antsika ny nanekeny Jesosy ho faty ny soloheloka antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa tena vaovao mahafaly ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty, satria miantoka nitsangana antsika amin'ny maty koa izany ray androany. Dia isika izay nanaiky any Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenantsika manokana. Fikiro izy, aleo maty ao anaty fanarahana azy, toy izay velona dia rehefa maty dia ho faty mandrakizay. Raha maty
ao anatin'ny fanarahana azy mantsenao dia azo antoka fa ho atsangany amin'ny maty toromaso vetivety tsy atserovanao tena tsy atserovanao ninoninona nge ny fahafatesany tahaka ny olona nandeha natory rehefa tonga izy dia manaitra anao tahaka ny olona avy natory dia fitsanganana ao amin'ny fiainana mandrakizay ny miandrenao dia anjaranao misafidy na zoa fiainana mandalo feno fahoriana sy fijaliana sy fitaka izao zay foy de foy ny faharetany sa ny fiainana mandrakizay ny andiny izay ny fantenana ho atao tsenjery dia mamintina ny lesona ny anarantsika mihitsy ary tsy tokony ho adinoina amin'ny apokalipsy 1:7 sy ny 7 apokalipsy 1:7 sy ny 7 tsy efa haitsenjery da ho ary hiaraka mamerina isika ijaona no miteny eto rehefa nahita an Jesosy ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra zany voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita averintsika miaraka raha nahita azy aho dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony ajantsika eo fa nahoana moa tsy ilay Jesosy teraka tany an-tranon'omby tsony fa Jesosy miseho amin'ny Mahandriamanitra azy amin'izay no hitany dia tsy magaga zany toe-javatra nitranga izany dia nilaza Jesosy taminy hoe aza matahotra aniraka anao zany voalohany sy farany dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay Jesosy mihitsy no mijoro vavolombelona ao amin'ny boky ny apokalipsy hoe efa maty aho kanefa velona ary velona mandrakizay ary tsy vitan'izany fa manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita izy irery laingany any Satana sy ireo mpanaraka azy firifiry amin'izy ireo no efa nodimandry Jesosy ilay velona mandrakizay maty kanefa velona indray no fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita izy no afaka manala antsika amin'izany raha tiantsika ny ho velona miaraka amin'ny mandrakizay dia any amin'ny fanalahidy misy zavatra anankiroa lehibe mihitsy nanamarika ny fiainan'i Jesosy teo alohany nahafatesany ary nanambarany hoe vita ny famonjena ao amin'ny Jaona 7:17 ary ny toe-javatra faharoa dia ny hoe efa nitsangana izy ao amin'ny Mateo 7:21 ilay hoe vita dia ao amin'ny Jaona 7:17 maty misolatsika izy tamin'izay ary ny hoe efa nitsangana izy dia ao Mateo 7:21 no ahitanao azy fanambarana anankiroa tena manana ny lanjany indrindra amin'ny fanambarana rehetra ireo miantoka no avintsika mandrakizay mifameno izy ireo ao anatin'ny tantara ny famonjena ny fanantenana lehibe hita ao anatin'ireo dia tsapantsika nandritry ny fiarantsika ny anatra teto nahoana moa ny nantitranterina manokana tao anatin'ny lesona nandritra ny andro maromaro mihitsy fa nitsangana Jesosy zany no anisan'ny fahamarinana izay halany Satana mihitsy ary vitany hatramin'ny nandresy lahatra ny mpitondra fivavahana izay tokony nibebaka rehefa nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty kanefa maika no amafisy ny fony dia nanambatra vola izy dia nokaramaina indray ireo mpiambina ny jorovavolombelona fa tena nitsangana tamin'ny maty Jesosy izy ireo ny loha laharana tamin'ny fampielezana tsao tsy marina ary mbola mandraka kehitriny dia mbola misy mino an'izany hoe tsy nitsangana Jesosy zava-doza ho an'ny Satana mantsy ny finoanao ny finoan'ny olona rehetra fa nitsangana Jesosy misy milaza fa ny foronona ono zany misy milaza fa tsy tena maty izy ao indray ireo milaza fa nanana rahalahakambana taminy izy izay mitovy be aminy dia iny no hitan'ny olona fa Jesosy tena maty zany fiezahana manaratsy an' Jesosy zany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia vao maika manapirofo amin'ny olona manan-tsaina
fa tena nisy ilay fitsanganana tamin'ny maty. Alay voan-tsaina fotsiny ange nataony reto mpiambina ny fasany tamin'ny voalohany dia nametraka mpiambina fasana ny mpitarika fivavahana jiosy mba hanakanana ny mpianatra tsy hangalatra amin'ny fatin'i Jesosy noho ny fahakelezany ny fahatakarany sainy. Tateoriana dia nokaramain'ireo ireo mpiambin'ireo mba ilazany izy ireo fa nangalarin'ny mpianatra ny fatin'i Jesosy. Manamafy amintsika izany mamarina ny hoe tena tsy misy ninina tokoa tao anatin'ny fasana fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Eto am-pamaranana dia tianainy mamaky aminao andalateny no tsongaina avy tao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila 5:700. Ny zavatra niseho tamin'ny fotoana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty no resahana eto. Ilay feo ny antso avy teo amin'ny hazo fijaliana nanao hoe vita dia rety eo anivon'ny maty. Nanagorobaka ny rindrin'ny fasana izany ka nibaiko ny matory hitsangana. Ajantsika kely eo ny resahana hoe nitsangana eto dia ireo olona marobe izay maty tao amin'ny tompo ary natsangana manokana tamin'ny fotoana io, tamin'ny fotoana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Dia toy isika ho toy izany koa rehefa ho ry avy any an-danitra ny feon'i Kristy, ho tafiditra hatrany amin'ny fasana io feo io ka hanala ny hidin'ny fasana ka hitsangana izay maty eo amin'i Kristy. Fasana vitsy no nisokatra tamin'ny tsanganan Kristy mpamonjy tamin'ny maty, fa amin'ny fiaviany fanondrony dia handreny feony avokoa ireo maty sarobidy rehetra ka hivoaka amboninahitra manana ny fiainana mandrakizay. Ilay hery izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ihany no anangana ireo izay maty tao amin'ny tompo ka hanome voninahitra azy miaraka aminy ambonin'ny fahefana rehetra, ny hery rehetra, ny anarana rehetra izay tononona tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany fa ao amin'izao tontolo izao ho avy ihany koa. Ndeha hivavaka isika. Rainay ny an-danitra mangataka famelan-keloko aminao zahay raha miantso ny anaranao amin'ny molotra izay tsy mendrika ny anonona ny anaranao akory, kanefa ekenao izany noho ny amin'i Jesosy sokonay izay efa maty ny soloanay ary nitsangana tamin'ny maty. Ho santatry izay rehetra nodimandry. Fanantenana lehibe ao am-ponay izany ary azo antoka tanteraka. Ampioreno ao anatin'ny fonay izany, ampitomboiny fahatokiana ianao. Aza vela hiala aminao izay ninona midona eo amin'ny fiainanay sy ireo zavatra avelanao hitranga eo amin'ny fiainanay mba hitaizananay. Angatahana amin'ny anaranao Jesosy io ny ahatonga anay ho afaka mifikitra aminao mandrakizay. Ary raha sanatria tsy maintsy handalo fahafatesana dia mba ho tsara fihavanana aminao milohan'izany ary ho anisan'izay ho atsanganao amin'ny maty ho voninahitry ny anaranao amin'ny fotoana hiavianao indray eny amin'ny rahonylanitra. Tehirizo ny mpiaino rehetra ary aza vela ho kivy fa hifikitra aminao hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.